miseho anatriany tompo sika le Andriamanitra masina sady be voninahitra dia mahatsiaro ny tsy fahamendrea, mahatsiaro ny tsy fahatateraha, mahatsiaro maha-olombelona mpanota tsinotsino mendrika asirara raha iaiky fahotany eo anatriany tompo sika angataka famindra-poso famelan-keloka fa ny eloko tsika no hevitra mampisaraka atsika aminy ka dia tsy miaino izy ka hatonga azy ho lavitra atsika ny eo akaikina nefa mahatsara atsika dia isika hanao vavaka fonana anatona atsika azy amin'ny fanetretena ary mino sika fa mela eloka izay mifona sy miaikeloka eo anatriany izy aoka ry fonareo ry havana anaraka izao tonom-bavaka fifonana izao mivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay io, Andriamanitra masina sady be voninahitra tokoa ianao, saotranao izay fahavelanao hiseho eto anatrianao rehefa manatrika ianao anefa izay tompo dia mitanondrika mahatsiaro ny tsy fahamendreanay, mahatsiaro ny fahotanay fifohazana izay ny rahanao ampifo ny firenena tsy vitanay ny atidy masina nanyranao anay, fifohazana izahay ny rahanao hitondra ny fahazavanao eo amin'ny fiarahamonina misy anay indrisy anefa tompo tsy tanteraka izany mpianatra ao izay didinao mba hifankaty indrisy anefa fa mifanaratsy mifanenjika mivakivaky zany ny fiangonanao zany ny mpianatrao tsy mendrika izay tompo na tamin'ny teninay na ny hevitray na ny fombanay eny fa na dia ny anonona ny anaranao azy tsy mamendrika anay zany no ny lotonay sy ny faharatsianay efa tsinjinao anefa fantatrao fa very zay raha lavitranao ary dia fantatray koa fa Andriamanitra mpamindra fo ianao no hitalahoanay zany famelan-keloko zany ko ankehitriny tompo raha mba mety ianao dia manadiova ireto mpanota mibebaka sy mifona aminao fa nirinay ny ampiray ny fifohazana eto amin'ity nosina ity dia aoko izay olona voavela eloko eo anatrianao ka tsy hanatsiny manomboka androany hatramin'ny fihavianao Jesosy Kristy todio amin'ny indrafonao ary ireto fotorotoro sy mangorakoraka izay miaiko fahotana sy miandrandra famelan-keloka avy aminao ka na ho an'ny tenanay na ho an'ny ankonanay sy ny fianakaviana na ho an'ny firenenay na ho an'izao tontolo izao na ho an'ny fiangonana dia mamindra fo Andriamanitra tompo mamela eloko e noho ny amin'i Jesosy Kristy izay efa nirahanao ka hamonjy anay dia omeo anjara amin'ny fanadiovana amin'ilay raha soa nalatsany teo amin'ny fijaliana zany fangana tompo vonjeo zahay fangana tompo afao zahay fangana tompo sitrano ny taninay dia amin'ny anaranao ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanay masina manandratanay zany vavaka zany amen. Raha ny fona sy mibebaka ianao ho an'ny tenanao ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiangonana ho an'ny firenena mamela eloko anao ny tompo mitsangana ary fahatolony anao zany teny famelan-keloka izany fa hoy ny tompo mamindra fo sy mamela eloko anao dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko io amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko io no hataoko ao anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana amin'ny fitsipiko ka anaraka azy satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako voavela ny tompony elokareo amen. Azo toerinareo. Isaorantsika Andriamanitra mamela ny helontsika rehefa miaiky fa tsy tanteraka eo anatrehany isika. Tsy aivina ry havana
fa ny loahevitra banjinitsika amin'ity fanompoam-pivavahana iray isam-pinoana fiaonam-ben'ny zanaky ny fifohazana FFKM terahantsika an'io ty dia ny hoe zanaky ny fifohazana miombom-po amam-panahy ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Zanaky ny fifohazana miombom-po amam-panahy ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Ankalazan'Andriamanitra amin'ny famakiana ny teniny sika dia ny hira larana 10 amin'ny firana fifohazana no ataotsika asandrato avo re ny hiranao dia aorinany dia mampandroso ireo tompon'anjara amin'ny vakiteny 3 mifanesy. Asandrato avo re ny hiranao. Isaia fahaenipolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaia fahaenipolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Toy izao ny favakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsagana ary Jerusalemo mamirapirata satria tonga ny famirapiratanao. Ny voninahitry ny tompo no manazavanao toy ny masoandro miposaka. Ny espity manarina ny tany ary ny alina mandrakitra ireo firenena. Fa ianao kosa hiposahany hazavana ny tompo sady isehon'ny voninahiny. Ireo firenena nantona ny fahazavanao ary ny mpanjaka ho voasariky ny famirapiratana izay vao miposaka eo aminao. Fipahazo maso manodidina nao ka jereo indreny izy rehetra fa mivoranka eo aminao. Ny zanakao lahy dia tonga avy lavitra ary ny zanakao vavy kosa trotroina. Ho miramirana ianao ahita izany ka ho tona mafy sy bitan-kafaliana ny fonao. Fa ny aren'ny ranomasina ho entina eo aminao ary ny fananany firenenkafa atolotra anao. Amen. Ao amin'ny boky ny Apokalipsina fanambarana toko 1:20 atomboka amin'ny andininy voalohany.
Apokalipsina fanambarana toko faraiky amin'ny roapolo tomboka amin'ny andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy masina ireo teny ireo. Amen. Iara hitsangana antsika ry havana amaky ny filazantsara ny Jauna toko 9. Filazantsara ny soratany Jauna toko 9 manomboka avakina ny andininy 12 ary dia faranatsika izany amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy ny teny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavany izao tontolo izao zay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalika nanao taminy hoe na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro zay niaviko sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala zay aviko na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia ray akory aza, ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray zay naniraka ahy. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy, izaho no manambara ny tenako, ary ny ray zay naniraka ahy dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza zay rainao? Jesosy namaly hoe samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Amen. Petraka sikaria. Anomana ny fomam-panahytsika amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, izay hoentiny ray aman-dreny toniany FFKM ny révérend Ranay Varvelo Vonjisoa Tahina. Mialoha izany dia hiara-manandratra ny hira laharana 579 amin'ny hiran'ny fifohazana isika, ry zanaky ny filazantsara. Ry zanaky ny filazantsara dia mampandroso ny ray aman-dreny toniany FFKM mitondra ny hafatra ho atsika amin'ity tolakandro ity. Yes,
satria ianao dia manome anay mandrakariva ny sakafom-panao anay ary efa nanambara tokoa ianao fa tsy mofo ihany iveloman'ny olona fa nitendretra izay alokan'ny vavanao Andriamanitra ko ankehitriny izay tompo dia iaino ny afatra avy amin'ny teninao dia aoka neny fanainao masina no ampitoetra ao anatinay izany teninao izany mba ho vatsy ho fiainanay aneny teninao andrindra mba hafanay tompo manamafy mandrakariva amin'ny fiombonana aminao ko dia aokany mampangininao izay rehetra tabataban'izao tontolo izao tsy hafanay mifantoka sy mihaino ny teninao ny asan'ny satana sy ny firongony dia fampotehana sy ravanany anaran'i Kristy tsy hanelingelina tsy handrebireby anay ao anatin'izao fianonan'ny teninao izao fa dia aoka tompo ao feno fifatohan'izay dia amin'ny anaranao tompo ilay tompon'ny tenina anaovanay izany vavaka izany amen. Ry havana mampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika ampioneto amin'izao tolakandro izao ny zanaky ny Fifohazana avy eo anivon'ny fiangonana efatra miombona ato anatin'ny FFKM. Isaorantsika an'Andriamanitra ny fotoana lehibe izay nomeny atsika satria samy mahatsapa sy mahatsatsika fa sambany angamb'izao. Isaoran'Andriamanitra fa planiny izany ary izy ny mandamina sy mandrira ny zavatra rehetra dia mikasitrana azy zany. Ny teny faneva izay miombona antsika ao anatin'izao fionana izao sy fiombonam-bavaky izao dia efa nivakiny ray aman-dreny tonian'ny fifilina teo zanaky ny Fifohazana miombom-po amam-panahy vavolombelon'i Kristy ao anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Izany teny izany tsy ho apetraka hoe soratra fotsiny fa teny ho iainana ry havana. Ary ny tenin'Andriamanitra izay nivakina amintsika telo ny fanesy teo indrindra ho raisitsika ny ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faha-20 ny andinin'ny voalohany tamin'ny dika teny ombonana ekumenika eto Madagasikara ny namakin'ny ray aman-dreny avantsika azy teo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: mitsangana ry Jerosalema, mamirapirata satria tonga ny famirapiratanao, ny voninahitry ny tompo ny manazavanao toy ny masoandro ny posaka. Eny amin'ny Baiboly izay fitondratsika miasa rehefa hanao ny asan'ny Fifohazana isika dia ampiasaitsika mandrakariva ny Baiboly izay mahazatra atsika dia vakitsika amin'izay fahazaratsika azy izay ihany koa. Mitsangana mihazavà fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Raha mijery ny soramandry tsika ry havana dia miresaka manokana ny ao amin'ny DM fa fahazavana vaovao any Jerosalema, izay no ambara eo amin'ny soramandry. Ary raha mijery indray sika ao amin'ny dikateny izay fahitantsika azy amin'ny Baiboly izay ampiasaintsika mahazatra dia izao hoe ny voninahitry Jerosalema amin'ny andro ho avy. Fa inona moa zavatra nisy tany aloha na inona ny zavatra niseho? Ny hoe fahazavana vaovao na ny voninahitra vaovao indray no tena ho hita amin'ny Jerosalema amin'ny ho avy. Ny zavatra hita dia izao hoe feno aizina teo amin'ny Jerosalema. Hita taratra ny fifanenjehana, ny fisaratsarahana, ny fiheveran-tena ho manany maizy azy samy rery. Zany ny zavatra hita ary nisy fotoana dia hita taratra koa ny fisarana tamin'Andriamanitra ary tsy mahagaga. Raha aizina tokoa no hita ary aispito no nanarina ny firenena tamin'izany fotoanandro zany. Fa rehefa tonga nefa Jesosy Kristy hitondra ny fahazavana vaovao nandava ny fototr'ireo aizina. Ary tsy izy ihany fa rehefa lasa Jesosy Kristy dia nametraka tamin'ireo mpanompony marobe mba tonga n'izay fahazavana izay tokoa etefa ao amin'ny Jerosalema. Fa ho an'ny Jerosalema izay fa raha mijery manokana ry havana eto amin'ny firenena izay misy atsika dia marina loatra ny teny Isaia mpaminany fa tena aizina ny manarina ny tany, aispito ny manarina ny firenena. Hitatsika milaza miara-mahitsika fa re isan'andro vaky izao ny alatr'olona aizina zany.
hitatsika manjaka ny tsy fandripahalemana, manjaka ny kolokolo, manjaka ny adila politika. Zany lay tandindony aizina rehetrarehetra manarina ny tany, manarina aispito, manarina ny firenena ry havana. Raha tsy teniko sika fa mitady ho tratran'izany ao anatin'ny fiangonana, eo ny fifampiandaniana, eo ny fiheverana ny tena hoe zay ihany manana ny marina, na eo ny fiheverana hoe zay tsy araka amin'ny anina, zay tsy araka amin'ny anina. Aizina manarina ny firenena zany ry havana. Ary eto no irariany tenin'Andriamanitra mba atogavan'ilay Jerosalema vaovao, mba hijoro ilay Jerosalema hamirapiratra satria efa tonga ny famirapiratany. Ary zany ry havana no itotian'ny soratra masina androany. Petsaka reo aizina manarina ny firenena, aizina ny manarina ny tany ozy fa mbola mihoatra n'izany ny manarina ny firenena. Ny teny hoe aispito dia midika zany, fa tena mbola mihoatra noho ny aizina, afiteny noho ny aizina zany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola amiratra ihany ve? Mbola isy famirapiratana ihany eto amin'ity tany ity? Mbola isy famirapiratana ihany ve eo amin'ny firenena? Valiny ry havana. Dia samy araka hiteny amiko ianao hoe mbola ho isy ny famirapiratana. Ary ny zanaky ny fifohazana dia zay no mahazanaky ny fifohazana azy, manana an'izay fanantenana zay ary manana an'izay endrika anankiray zay hoe manantena mandrakarivo fa misy fifohazam-panahy mivoaka amin'ny tany, mivoaka amin'ity firenena ity. Ary zay no anambarana hoe mbola miratra ihany rehefa mijoro mandray ny fahazavana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary tsy afaka nandray ny fahazavana ny vahoaka an'Andriamanitra nefa raha tsy mijoro sika zay efa nandray ny fahazavana. Ary zay indrindra nitotiana amintsika mpiandry na mpiomana, tsika zanaky ny fifohazana, mba tena ampijoro tokoa lay fahazavana araky ny tenin'Andriamanitra eto hoe mitsangana mihazavà fa tonga ny fahazavanao. Zao fionana zao ry havana dia tandidon'ilay fahazavan'Andriamanitra zay efa tonga sady ao anatin'ny fiangonana. Zovony mety afaka nieritreritra fa ay afaka mifanantona ny zanaky ny fifohazana atao anatin'ny FFKM. Asan'Andriamanitra zany. Ary zay le tenenin'ny soratra masina hoe efa tonga ny fahazavana. Ary tsy tokony avela letika ao anatin'ny aizina tsony zany. Mpiandry, miombom-po amam-panahy, mba tonga n'ilay fahazavana hipaka ao anatin'ny fiangonana, hipaka ao anatin'ny firenena. Zany no andrasan'Andriamanitra. Mijoro, miteny hoe mitsangana dia tsy hoe mitoetra fotsiny na mijanona fotsiny ao anatin'ny sehatra misy ana, ao anatin'ny fiangonana misy ana amin'izay seha-panomponana etsony tompo fotsiny, fa tena hijoro hiaina ilay tena fiombonam-po amam-panahy araky ny teny faneva zay nitsika. Tadio anefa ry havana fa zavatra tsy tia midevolindrindra io fiombonana io. Ary satry ny mandrakariva hisaraka ny fiangonana, satry ny mandrakariva hitsitokotoko, satry ny mandrakariva samy aka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra. Fa izao ry havana, efa nomen'Andriamanitra, men'Andriamanitra anao, men'Andriamanitra atsika, men'Andriamanitra ny zanaky ny fifohazana atao anatin'ny fiombonan'ny fiangonana zany fahazavana zany. Koa antsoin'Andriamanitra sika mitsangana, miombom-po amam-panahy mba hatonga ny fahazavana hipaka eto amin'ny tanitsika ity, hipaka amin'ny firenentsika mba tsy ho aispito manarina ny firenena. Ny devoly dia satry ny foana hikitrana, satry ny foana hisy endrika anankiray mety ampisaraka. Raha vao nihoana ny fifohazana voalohany dia fanontaniana mipetraka voalohany dia mety afaka iombonana ve ny liturgie, afaka iombonana ve ny ohatr'izao. Indraindray rehefa reny ny jerena dia zao lasa tonga ihany ilay fisarahana, ary satry ny devoly ao anatin'izany. Izahay tariny ny ofana, izahay nivoaka tarihan'ny tompo tary, zany indraindray mety mipetraka ao anatin'ny saina. Ary indraindray dia aletika ilay mpampisaraka ao anatin'ny saintsika tsiraray avy mandrakarivo zany. Fa izao ry havana, mila mivavaka isika mandroaka an'izany endriky ny fisarahana fafin'ilay ratsy zany, fa aizina manarina ny tany zany. Raha vao mbola miaina ao anatin'ny fisarahantsika dia mbola aizina ihany, aispito ny manarina ny firenena. Fa hifanantonana aloha, iombonana zay azo iombonana, ary taratra zany zao vavaka zao,
zao fahafahantsika miombavaka zao lay fahazavana mila ajoro zao endrika asiatsika izao tiany devoly isaraka manakariva ary faly izy rehefa misy ny fitsitokotokoana fisaratsarana anatin'ny fiangonana fa izao anefa ny fiangonana tsy afaka ny sara tsy afaka ny vakivakiany ilay satana fa manana ny mpiandry manana ny zanaky ny fifohazana ihany koa ny fiangonana ny mpiandry miombom-po ry havana dia tsy sakana ny fahasamihafana ny mpiandry miombom-po dia zao hoe tsy sakana ny fiofanana taty sy taroa fa afaka mihevitra hoe inona no afahana miombona inona no afahana mifanatona anio ary dia zao ny afatry ny tompo amintsika ry havana indro avaoziko ny zavatra rehetra ole mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao any amin'ny apokalipsy 12 zay vakina tamintsika teo manavao lay endrim-panimpona manavao lay endrim-piombonana zay atrehantsika ny tompo ka zay rehetra endrika mampisaraka dia tao amin'ny tompo ampangininy eto androany fa antsony mba ho tena zanaky ny fifohazana miombom-po amam-panahy isika ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana aloha voalohany indrindra rehefa ny mpiandry rehefa ny zanaky ny fiavozana no mijoro miombom-po amam-panahy ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana maneho zay endrika fiombonana zay a dia mipaka any amin'ny firenena zany mpiandry mijoro mitsangana ho fahazavana zany no andrasan'ny tompo amintsika mitsangana mihazavà fa tonga ny fahazavanao mba tsy ho mpiandry atorotoro sika mba tsy ho zanaky ny fifohazana mety atorotoro ka ijery fotsiny zay mety efa endrika ny fahamaizinana miseho amin'ny firenena fahamaizinana miseho amin'ny tontolo rehetra misy atsika fa mba hijoro kosa tena aneo ilay fahazavana zay efa niraisitsika mpiandry mitsangana mijoro miaraka amin'ny herin'ny tompo anefa fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany na ny sainy fotsiny fa ny vaovao mahafaly na ny filazantsara araky ny jaona 7 andininy 12 dia milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity hoe Jesosy miteny tamin'ny olona ndraiky nanao hoe zao ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka tsy mba andeha ny maizina fa anana fahazavanaina mpiandry tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany zanaky ny fifohazana tsy mandeha amin'ny sainy fotsiny zany no andrasan'Andriamanitra fa mpiandry zanaky ny fifohazana manaraka ny tompo ary manaiky ho tarihan'ny tompo mandrakariva fa rehefa ao ny tompo rehefa miaraka amin'ny tompo dia zao hoe ao lay fahazavana koa tsy tongatonga ho azy fotsiny ry havana le fahazavana efa hoe ao anatintsika le fahazavana tsy afaka no tanomantsika nefa io raha tsy tanantsika Kristy ao anatintsika ao raha tsy Kristy no mibaiko atsika izy le alohan'ny fiangonana tsy voatanantsika izany herin'ny fahazavana zany fa aoka hijoro miaraka amin'ny tompo sika aoka hijoro ho tarihan'ilay fanamaherin'ny tompo fa ny manaraka dia zao hoe mpiandry fifohazana mitsangana ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena amin'ny endrim-piombonana iainana tanteraka zany no zavatra andrasan'ny tompo mba isika aty amintsika ny manomboka ho tanteraka le vavaky ny tompo amin'ny filazantsara jaona 7:20 hoe mba ho ray any izy rehetra zany ry havana no andrasan'ny tompo mba ho tena fahazavana mamirapiratra eto amin'ity firenena ity hoy ny soratra masina hoe mitsangana mamirapirata mpiandry mitsangana mamirapiratra teny hoe mamirapirata na mihazavà dia zao hoe mila aseho ilay voninahitr'Andriamanitra mila maneho mandrakarivotsika mampirehitra an'izay fahazavana izay araky ny tenin'ny soratra masina hoe tsy misy olona mandrehitra jiroka mametraka azy eo ambany vata famarana dia nandray izay fahazavana izay sika ry havana dia aokane ho asehontsika miariary eto amin'ity firenena ity fa ny zanaky ny fifohazana dia mijoro tokoa tena fahazavana eto anivon'ny firenena ka tsy mitazapotsiny izay mety aizipito mandrakotra ny firenena fa tena maneho ilay hazavana ao anatiny ka tsy ametraka izany eo ambany vata famarana
fa samy haitsika tsara zany hoe raha manana ny hazavanytsika na hoe andray ny fanala anankiray tsika ka ho aletitsika ao ambany vata famarana dia mety fandatritsika fa aizina no mbola manarina na mipetraka ao ambany vata famarana ny fanala dia mety na mety andrehatra n'izay mety ao ambany ao dia tahaka izay ry havana andrasan'ny tompo amintsika ny fijoroana fanehoana n'ilay famira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra ary izany indrindra no natonga ny reo mpiandraikitra rehetra naneo androany fa aleo asehontsika tokoa fa fifohazana maneho ilay fahazavana ny fifohazana ary izay nitandindon'ilay endrika fotsy izay nentsika androany fotsy izay manadio ny fiangonana manadio ny firenena fotsy ihany koa izay maneho ny hafaliana maneho ilay voninahitr'Andriamanitra ary indrindra maneho ny famira-piratana izay no iombonantsika eto ry havana mba tena ho hitantaratra amintsika tokoa izay fijoroana maneho ny fahazavan'Andriamanitra iray tsy ho saratsarany fihofanana samihafa fa afaka miombona amin'izay sehatra afaka iombonana isika ary saorana ny tompo zany fa afaka mifanantona ny fifohazana rehetra ary tsy ho sakana ny zavatra izay mety endrika samihafa fa afaka mijoro mampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra zavatra kely tsotra no izako amintsika hoe tahaka ny ahoana ny endrika mety ahafahana manatanteraka ny endrika fiombonana zao endrika anankiray atrehantsika izao ry havana dia ilay fiombonana aseho hita hiainana miainga aty amin'ny fifohazana fa raha tsy teny zavatra hafa ihany koa fa tenako presbytera anglikana fa nivadiko dia tany amin'ny FFKM ny miomana ho mpiandry fa afaka miasa koa aty amin'ny anglikana zany zay le hoe tsy sakana n'ilay rindriny efatra fotsiny fa afaka miasa amin'izay sehatra rehetra ary afaka alefa ao anatin'ny fiangonana mba hitondra fahazavana izay endrika fiofanana samihafa izay ary zay koa no andrasan'ny tompo amintsika zanaky ny fifohazana rehetra afaka mifampizara ntraikefa afaka maneho ihany koa fa afaka mivoaka ho mpandresy ny mpanompon'ny tompo fa raha ohatra tsika mikombona fotsiny amin'izay sehatra misy atsika dia tady teo tsara fa mipitaka faliny devoly ihany fa ny zavatra anankiray izay tokony ombonana dia zao hoe ny zanaky ny fifohazana tsy mitolona amin'ny foman-draha fa mitolona amin'inona amin'ny fanarahan-tseny amin'ny-drivotra zay lay hitolomantsika tsy mitolona amin'ny hoe tsy mitoviny zao tsy mitoviny zao fa ny tanjona anankiray dia zao hoe mandresy eto amin'ity firenena ity ny fahazavan'Andriamanitra mamirapiratra eto amin'ity firenena ity ny fahazavan'Andriamanitra tsy afaka no tonga nefa zany ry havana raha tsy mijoro isika zanaky ny fifohazana zay no anangan'ny soratra masina androany zanaky ny fifohazana mitsangana mihazavà tonga ny fahazavanao fotoana zay fahatongavan'ny fahazavana ahafahana mifanantony zao koa ndao iombo ndeha hiara hijoro andresin'ny fisaratsarana samihafa fa hijoro kosa ampijoro ilay fahazavan'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity mba tsy ho aizy pitotsony mandrakotra ny firenetsika mba tsy ho aizina ny manarina ny tany fa mba fahazavana no amirapiratra dia mba ho mpiandry mitsangana mijoro mamaky ady amin'ny satana zany no hitan'Andriamanitra ary zay no natonga n'lay zay fa manina natao hito ambaty finaky hitantsika tsara zay raha raisika ny fototeny dia zao hoe misy hoe vaky ao anatiny zay lefa makina lay zany mamaky lay ary manomboka ny ady mba hatonga ny famira-piratana voninahitr'Andriamanitra tsy tonga foana na ny fiangonana na ny fotoana zay neonatsika ry havana fa zavatra petrak'Andriamanitra mba anehoana n'ilay tena fahazavana zany fa rehefa iainantsika io ry havana rehefa iainantsika ilay fijoroana amin'ny fahazavana dia zao hoe Jerosalema vaovao no hitan'Andriamanitra Jerosalema vaovao firenena vaovao Madagasikara vaovao no hitan'ny olona ka ilazany hoe mahery ny Andriamanitsika ka mba hanaraka anareo koa izahay
ho resy lahatra ireo rehetra mbola misalasala hoe za tsy mba hiditra zanaky ny fifohazana zany fa aoka riavana izao sy anao isika la efa nomen'andriamanitra n'lay fahazavana tonga ao amintsika dia ampijoro zany mandrakariva ka hijoro fa tsy petraka ametraka zany fahazavana zany eo ambany vatafamarana na ametraka zany ao amin'izay sehatra misy atsika fotsiny fa ny soratra masina androany dia manangy atsika hoe ny zanaky ny fifohazana dia mitsangana mijoro miompo amam-panahy vavolombelon'i Kristy eto anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena mizara lay fahazavana efa azony ka manara n'lay aizina manarina ny tany manara n'lay aizi-pito manarina ny firenena ka dia firenena mifo firenena anjakan'ny fifohazam-panahy ny firenetsika fa miantso azy ianao ampitsoro izany ny tompo ka dia enganiryavana izao fionan'androany zao tsy hoe farany eo fa mba ho santatra fanombohana fa hijoro ampijoroantsika ho mafimafy kokoa maherehery kokoa zay fijorony zanaky ny fifohazana izay mba hanenika n'ilay voninahitr'andriamanitra hoeto amin'ny firenena zay misy atsika sy any amin'izay seha-panompona metrany atsika vavaka isika andriamanitra sotranao indrindra fa mampatsay ianao androany fa ny zanaky ny fifohazana dia efa nandray le fahazavana ary efa ao anatiny ao zany ny fahazavana izany fa antsonao anefa hitsangana hijoro ampiasa mpamirapiratra zany mba hanenika ny firenena hanenika ny tany manontolo ane zany ka mba tsy fitany anjakan'ny aiziny tsy firenena anjakan'ny aizi-pito ane ny firenenay fa manana ny reto zanaky ny fifohazana ny firenenay afaka mijoro mampiseho mampamirapiratra ny voninahitra ka atonga nyity firenena ity anjakan'ny voninahitra tompo atonga ny taninay ihany koa anjakan'ny mpamirapiratan'ny voninahitra ka dia engany tompo mba tsy ho aizina tokoa no anarina ny tany tsy ho aizi-pito no anarina ny firenenay fa mba ny voninahitra tokoa no anenika tokoa ny nosonay ka ho Kristy ho an'ny Madagasikara ho an'ny Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havana raha niteny tamintsika tsirairay avy tamin'ny alalan'ny mpanompony tamin'ity takariva ity ary makasitraka ny ray aman-dreny toniany FFKM nanaiko fiasano mpilatanan'Andriamanitra nitondra izany afatra lehibe izany ho atsika zanaky ny fifohazana ndaotsika hamaly zany antso izany amin'ny fiarahantsika manonina ny fanambaram-pinoana ka dia mangataka atsika hiara-mitsangana isika ka hiara-hanaiky sy hanambara ny finoana zay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao amin'ny fanoanantsika ny fanekempinoana apostolika. Za mihinan'Andriamanitra resto be dehibe ny zavatra mameno ny fotsika hetaheta sy fanirina zay mila hiantorahantsika eo pototry ny azo fijalian'i Jesosy ary zany no irosoantsika amin'ny ranom-bavaka ankehitriny ka hitondrahantsika izany hetaheta sy fangatahana samihafa satria izy Andriamanitra no mahay manatanteraka izany
amin'ny alalan'ny fahasoavany reriany. Ka dia mampandroso ireo tompona anjara amin'ny ranom-bavaka isika. Ny laharakira fahatelo amby dimampolo miara-mizotra 3dimanjato amin'ny firany FFKM fitiavana ranovelona no hataontsika isanandininy manelanelana izany ranom-bavaka izany. Ka dia ataontsika amin'ny feony zafindraony io hira fitiavana ranovelona io ataontsika isanandininy. Avo indrindro tsy nitsahatra izahay mideranao ianao masina mahiva no zavatra rehetra ianao mendrika handray ny haja mamboninahitra ary fahefana fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao ihany no ny sinisy na ary azy tianay ianao Andriamanitra ka naneraka ny Jesosy Kristy namonjy anay mamonjy anay ho vavolombelon'i zany fitiavanao izany misaotra Andriamanitra tsy mitsahatra ianao mitahy anay enina dia eo azy zay ireo fahasairananay samy hafa eo amin'izao fiainan'izao avelanao iseho ireny Andriamanitra ho fizahanao toetra anay sy ho fampafantaranao anay fa tokony hibanjina anao lalandava izahay Andriamanitra ary tananao ity firenena ity voaka no arinao ny mponinao aminy mifona aminao izay Andriamanitra fa maro ireo toetranay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny asa ny atao ny fifampitondrana amin'ny fiarahamonina Andriamanitra vonjeo ity firenena ity avao sy omeo saina hendry sy matsilo ireo mpitondranay isanambaratonga mba hahaizany mikaroka ny soa ho an'ny vahoaka izay vahoakanao koa Andriamanitra mba hahay mandray sy manavaka ny tsara arosony ny mpitondra mangataka ny herim-batana avy aminao izay Andriamanitra mba hoentinay mandresy ireo aretina samy hafa mamely ny vahoaka malagasy eny nao anao moa zay Andriamanitra no tsy hangataka ny ho an'izao tontolo zao satria olona no arinao ireny mahery vaika Andriamanitra ny mosary eto aminay ka mangataka aminao ny mba hampamokatra ny taninay misy eo amin'ny endriny samy hafa koa ny tsy fandripahalemana ianao Andriamanitra no ametrahanay ny fahatokinay hanafaka anay amin'izany rehetra izany dia hanana ny fiadanam-po avy aminao izahay Andriamanitra. Karazan'Andriamanitra ny aretina misy eo amin'izao vaninandro ankehitriny zao ary dia mahazo karazan'olona maro zany hianjadiany zany na ny kely na ny lehibe na ny lahy na ny vavy na ny antitra na ny tanora ankehitriny zay dia mitondram-bavaka ny marary rehetra misy aminay tongeto zany ao anatin'ny aretina Tompo Andriamanitra ianao mpanasitrany
ary ny teny milaza ny mombanao amin'ny soratra masina dia fantatray fa hainao no manasitrana ny aretina rehetra na ara-nofo za na ara-tsaina na ara-panahy dia amin'irao fo akasitrano izay marary. Misy koa marary eny amin'ny tompom-pitsaboana hopitaly samihafa any. Misy aza ankehitriny efa mba vahoana ny fahafatesana. Tompo, mijery amin'ny indra fonao lehibe akasitrano ny marary, taio izay mba ezaka atao amin'ny fitsaboana sy fikarakarana. Misy koa aza ireo tsy manam-bola hoentina mitsabo fa miaritra ny aretina amin'ny andavanandrom-piainana dia mba todio amin'ny indra fonao izy ireny kasitrano Andriamanitra. Misy eny an-dalambe eny indrindra fa reny manitra sy kamoty tsy manan-kialofany ireny tompo ao anatin'ny aretina ankehitriny mba andeha ho aiza moa mankany amin'iza fa dia hoentina eo anatrehanao. Misy any am-ponja indrindra moa fa any amin'ireo tobo masina izay fanajoronao marary voagezan'ilay devoly fahavalo ny fifohazana efa nomenao fahefana androka ny devoly sy ny miaramila mitondra aretina rehetra didina sy ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta zany tsy manan-kely tsy manam-pahefana dia mba ento ry Jesosy Kristy ny fahasalamana ny fanasitranana avy aminao ho an'izay marary rehetra naiza misy azy. Antatray fa Andriamanitra mpihainy vavaky ianao ka dia miainy zany vavaka izany hitondra fanasitranana ho an'izay marary rehetra. Eny tompo Andriamanitra io marary ny fiarahamonina, marary ny firenenay, izao olona noforononao zao, izao olona ntsono amin'ny anaranao zao, navoronao eto miaiky fahotana ka mibebaka sitrano ny taninay, sitrano amin'ny fahalovana, sitrano amin'ny fahantrana, eny sitrano amin'ny tsy finoana ka dia mba ampitodio aminao Andriamanitra ny firenenay. Fa izay koa dia ho fifohazana hijoro vavolombelonao ka izay mety aretina ihany koa ao anatin'ny fifohazana dia angatahana aminao mba hanasitrana ianao. Fa izahay dia manaiky ho sitranonao, manaiky ho diovinao, manaiky hovanao sy havaozinao. Dia amin'ny anaranao Jesosy ivavahana ito zany anantenana hifanasitranana. Amen. Amin'ny alalan'ilay zanakao malalanao ilay efa tianay nividy anay, nividy anay lafy tamin'ny ranao izay tena nalatsaka ao teo ambon'io azy fijalian'io tompo malalanay io. Anio andro fankasitranao ny androany sy zany ny teninao tompo, tena angatahako amin'ny anaranao tompo fa na dia tsy antso aho zay fantatray fa mamonjy anay ianao ary tena miaino anay ao an-danitra aho fa tsy lalodalofana ny sofonao fa mary Andriamanitra. Ndreto ny olona ny zanaky ny fifohazana miombom-po, miombom-panahy, miombona saina mino anao Kristy ny nambonjy anay tsirairay avy ireo rehetra ireo izay nifidinao mba tena ho miaramila anao, zanako malalanao tompo malala nofidinao tamteraka andimbo ny apôstôly ireo rehetrarehetra reo tompo. Androany mangataka aminao fantatro fa eto ny fanatrehanao zato isan-jato ary efa elana ny rinao amin'izao fotoan'izao tompo malalana io mba iombona mba tena hiazava fa tonga ilay fahazavanao tsy so malalana tsara indrindra ny an-danitra dia indrayto izay ankehitry miankohaka eo anatrehanao ary mangataka ilay fahatanterahanteny
no hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia Andriamanitra ihany koa mitady ny olona toy izany fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tompo malalana io. Ndreto ary ny zanaky ny fifohazana tompo malala santatra androany ary mino somana teny izay tompo malala fa itoya izao fotoana izao ka ijoro tokoa ireto zanaky ny fifohazana reto mba tanteraka le teninao teo manao hoe mitsangana mihazavà fa tonga ny fahazavana avy aminao tompo malalo ary ianareo ho ianao tompo ny vavolombeloko ary mifarandozy ianao nanao hoe indro avazoko ny zavatra rehetra manaky izay tompo malalanay tena manaky eo anatrehanao fa zanaky ny fifohazana tompo malalo matetika nefa izay tsy mifoe fa matory tsy miandry fa andrasana tompo malalana io ary dia mampitomany anao mampitanondrika anao ny fidiananao anay ketry androany manavaozanao an'izany eto amin'ity toerana masina iantsona ny anaranao ity hanavao anay tokoa ianao tompo ka tena ekenay eo apototry ny azo fijalianao dia so malalo nandevonanao ny fahotanay tsirairay avy ny raha zay nalatsaka ao ny vidy anay lafo tena lafo kanefa dia tsiratsirainay izany indraindray androany tompo malalo tena anenenanay rea zay rehetra vitany tsy araky ny sitraponao kanefa dia vitanay izany mifona tompo malalanay fa manaky ho avaozona kosay ankehitriny mba tianao zanaky ny fifohazana atao miteraka tokoa ka le fanay masinao avy any an-danitra tompo malalanay fanay masina midina rea midina ka mameno anay tsirairay avy mba ho voninahitry ny anaranao ka hiteny atao anatin'ny fonay tsirairay avy ary ianao ny asa atanteraka ny sitraponao fa rehefa nilatsaka ny fanay masina tompo malala dia tanteraka ny sitraponao ka atao fitanteraka amin'ny zanaky ny fifohazana zany androany mba manaiky asan zany fanay masinao zany izay nilatsaka tamin'ny pentekosta voanaky lazainay voaingana to tompo malalanay eo dia mitoera ary anatao anatinay voninahitry ny anaranao any ny antom-pisinay ankitry ny anarany tompo malalanay. Amen. Andriamanitra rainay masina indrindro ankehitriny izay dia mitondram-bavaka ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Misaotra anao Andriamanitra mampiombona anay rehetra ao aminao, na dia maro aza izay dia tena iray ihany tokoa ao aminao Kristy, iray izay ao aminao ary lanitra iray ihany no fataminay rehetra. Ka na dia eo aza izay hevitra nafijery mety tsy hitovy ao amin'ny fiangonana tsirairay dia mangataka aminao izay Andriamanitra ny mba hanananay rehetra fo mifankaty, hanananay fo mifamela eloka sy mahay mifampitondram-bavaka, fo mahay miaino anao Andriamanitra ka manosy ny tandrina ny didinao. Tahio indrindra Andriamanitra o zao FFKM izao mba havita ny misiona izay nampanaovinao azy dia ny fitoriana ny filazantsaranao, ny fitaomana fanahin'olo maro anao ary ny fanehoana miariary ilay mazava tenao Andriamanitra tokana sady marina. Jereo amin'indra fonao Andriamanitra, ireo tompon'andraikitra rehetra sy ny kristianina ato anatin'ny FFKM mba samy anaiky tarihan'ny fanahinao masina ka hanana fibebahana marina tokoa. Maro ny andraikitra sy ny asa miandry ko dia mangataka ny hery avy aminao Andriamanitra, ianao no hitarika anay. Henoy iray mivavaka ataonay kavalio zahay, fa hataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany ary farananay amin'ilay vavaka nampianarinao tompony vavaka io. Rirainay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fahazavanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny asa sahazanay, avelao ny mankay tahaka ny amenanay izay mety taminay. Azavela ho azo ny fankapanahy izahay, fa manafanay aminay azy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra malakizay. Amen. Sika rehetra miavana no miara misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatanterahany ity fotoana ity.
efa maraparana isika da dia tsy hay ny tsy saotra manokana ny eto toerana ny amin'ny fandraisana ity fionana ity ary eto koa izahay dia misaotra manokana ny toniany FFKM fa izy no nataon'Andriamanitra fiasana ny antso anay tompona andraikitry ny sampana fifohazana ao amin'ny fiangonana efatra trano ao amin'ny FFKM ny aona natetika intelo ny antoana vao tonga amin'ny faharesen-dahatra fa mila mizoro vavolombelona isika zanaky ny fifohazana ato amin'ny FFKM ka fototry ny fahatanterahanyity fotoana ity ary azo lazaina fa satatra mbavarano izao fa ny manetsabe mbola ho avy dia isika rehetra samy trotro-mbavaka izany fikasantsika izany hiasa izoro vavolombelona hitondra ny fahazavan'ny Kristy eto amin'ny firenentsika. Mbosalama mpitondra ny fileovana ambato Zanaky dia manaraka azy ny ray aman-dreny toniany FFKM dia mampandroso ampanajana to. Vavaka isika misaotra tompoandriamanitra io misaotra amin'ny fahatanterahana ity fotoana ity dia hombanao tokoa ny asan'ny fifohazana ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika ny fahasoavany sy ny indrafony fahatanterahana izao fotoana izao. Faly miarahaba sy misaotra reto ray aman-dreny avy amin'ny FFKM izay nanao izao fotoana izao nitariny fanahin'Andriamanitra tokoa ianareo izahay eto ambato Zanaky izay tompotrano mampiatrano dia maneho ny fankasitrana sy ny fankatelemana ary misaotra antsika rehetra koa sy miarahaba antsika izay nanohina ny antso izao no andro nataon'i Jehova faly siravoravo amin'izao isika. Miraro soa antsika rehetra mba tsy oerana izay niraisintsika teto ho voninahitr'Andriamanitra ery ihany. Saotra tompoko. Vavaka isika misaotranao Jesosy Tompo ny amin'ny fandaminanao ny amin'ity fotoana ity nafahana niaraka niombona teto androany. Misaotra ihany koa ny amin'ireo rehetra izay afaka nandray anjara niara-niombona ho fampiainana izao fiombonam-bavaka izao. Dia engany Tompo tahinao ny fifohazana ato anatin'ny fiangonana izay miombona ato anatin'ny FFKM mba ho velona mandrakarivana izany sehatra izany ary hijoro vavolombelonao amin'ny tontolo rehetra misy azy. Dia misaotra indrindra Tompo dia amin'ny anaranao naonay zavavaka izany. Amen. Ry havana dia tsy mitsadratra antsika no misaotra an'Andriamanitra satria ninona fikasantsika raha tsy izy no ndavorary tsy tontosa izany. Koa dia misaotra azy isika ary mena azy ny aza sy ny voninahitra ary ho antsika rehetra kosa ny fiadanana. Amelanareo isaotra manokana andreto ray aman-dreny izay manatrika eto. Eo ny pastora synodaly mivady ato amin'ny synodam-paritany Antananarivo anivon'ny fiangonana luteranina malagasy. Mankasitraka anareo indrindra fa nanana ray aman-dreny lehibe ihany koa ny fifohazana androany nitsoronareo. Eo ihany koa ny mpitandrina sy ny pastora maro samihafa, ny presbytera izay manatrika eto sy ianareo mpitondra fahavahana izay mifanotrona. Mankasitraka anareo indrindra ny amin'ny fifanotronana amin'ity androandroany ity. Ery lehibe ho an'ny fifohazana tokoa ny fahatogavanareo dia ankasitrana indrindra. Misaotra ny reto tony eo anivon'ny fiangonana izay tonga eto tonian'ny fifilina izay mitarika ny fotoana. Eo koa ny tonian'ny safifa FFKM izay hitantsika eto anoloana. Eo koa ny tony eo anivon'ny eklezia episkopaly malagasy izay miaraka mifandrimbona mifanotrona miara manatanteraka izao fotoana izao dia ankasitrana indrindra. Ary misaotra ihany koa ho anareo profoben'ny fiangonana luteranina malagasy izay sady manotrona eto no nisy ny fandaram-potoana tamin'ny maraina fa dia isaorana indrindra ianareo ny amin'ny
fandridranany fotoana ary ny fahetezana andray ihany koa ny fotoanandroany dia mankasitraka anareo indrindra tompoko ary indrindraindrindra tsy hainy tsisy oatra ny fiangonana loteranina malagasy eto ambato finaky tarihan'ny pastora mivady misaotra anareo indrindra tompoko ny amin'ny famohana varavarana fandraisana izao fotoana izao fa dia tena vaky tety tokoa mivato lehibe zay andrasan'ny fifohazana zanaky ny fiangonana efa elany ny andrasany anzonan'izao fa dia vaky teto ambato finaky tokoa zany dia mankasitraka indrindra tompoko dia engane itoy hatrany ny fahasotonareo mandray vahiny araka ny teny soratra masina hoe mahasoto mampiatrany vahiny ary dia tsapandrakareo fa mira natrany ianareo mandray ny fiangonana tahaka izao dia misaotra an'ireo kuna ihany koa zay mpiara-manompo ny arana natanteraka ny fotoana dia tsy hay ihany koa nefa tsy akasitraka ny katy ambato finaky zay nandray anjara amin'ny fanafanana ny fotoana sy anareo zay atoko-pihira ay mainty milaly ia dia misaotra anareo indrindra nanakoako ny feo manganareo dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fafoizanareo fotoana no anafanany ty fotoana ty dia misaotra indrindra ary misaotra anareo mandrakitra ny sarotry ny feo ho ampitanany zao fanompoam-pivavahana izao ity fanompoam-pivavahana ity moa dia mizara anankiroa ny fomba fandefasana azy zao arahantsika izao dia mivantana manokana ny amin'ny Facebook zay isorana ny eto an-toerana sy ny mpiara-salamaka sara fa ny faharoa amin'ny dimora dia ho alefa amin'ny televizionna malagasy ny fitaovavahana zay natrehantsika teto ary amin'ny lahady maraina dia andeha amin'ny televizionna sy ny radio viva ny fitaovavahana zay natrehantsika teto amin'ny enora maraina zay zany la endrika ny fandefasana azy dia isorana andreny mpiara-miasa rehetrarehetra reny nataon'Andriamanitra fitaovana ihany koa mampita izao fotoana izao ary indrindraindrindra mankasitraka feno anareo zanaky ny fifohazana rehetra zay tonga teto androany tonga maro be mihitsy ianareo ary dia isorana ny tompony amin'ny fipitsiany atsika tsiraray avy fa rehefa ny fifohazana tokoa ny mihetsika dia tena fo Madagasikara manontolo dia gamatsotsiny ndaotsika itiaka voninahitr'Andriamanitra aloha amin'ny anaran'ny ireo ray aman-dreny filohan'ny fiangonana atao anatin'ny FFKM ny prof FFKM sy zay mpiara-miasa rehetra no hitondrana fisaorana ho anareo zanaky ny fifohazana naneo ny firaisan-kinanareo naneo ny fiombonanareo ary naneo ihany koa ilay fijoroanareo mankasitraka indrindra fa izao fiombonam-bavaky ataonareo zao dia taratra fa velona tokoa ny fiangonana eny fa na dia mbola dingana maro azy ny lalana zay tsy maintsy ombana hoe afaka ho tonga hatrany amin'ny sampanahy ekumenika ve ty fifohazana ity dingana maro entina m-bavaky zany fa zava-dehibe aloha zay dingana afaka tomboka dia zava-dehibe indrindra ny amin'izao fiombonam-bavaky zao ka dia mankasitraka mankatelanareo indrindra eo ianareo tony avy amin'ny fiangonana miombona ato anatin'ny FFKM dia irariana samy mbola hifandinika anareo ny amin'izay mety hotohiny fa dia saotra antsika rehetra tsy namela ty fotoana ty androany andalo fotsiny ary amin'ny anaran'ny FFKM mitondrana fankasitrahana feno antsika tsiraray avy ho elavelany ny fiombonana ato anatsika mankasitraka mankatela indrindra tompoko sasatra isika ny misaotra an'Andriamanitra no ny fahatanterahany zao fotoana zao ary manatitra ny fankasitrahana feno ho atsika rehetra nahatratra 5,685 ny isatsika niara-ny ombom-bavaka teto antenaina ny fotoana manaraka fa mbola inepatra na idiminy zany mamela ahy raha mba te hanangana atsika eny toerana ihany tompoko ny isa-piangonana dia miangavy ny avy amin'ny EEM na ny anglikana mba hitsangana eo toerana ihany tompo tsara sika mifankafantatra amin'ny maha iraitsika ao amin'ny tompo mankasitraka tompoko dia manofanofantanana atsika fankasitrahana ny avy eo amin'ny anglikana saotra tompoko ny avy eo amin'ny ekara na ny katolika mankasitraka tompoko
ny avy ao amin'ny FFKM ka sitraka tompoko dia ny mpampiatrano ny avy amin'ny FLM makasitraka tompoko dia isaorantsika n'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana rehetra ary makasitraka atsika ihany koa. Mialohany andraisantsika ny tsodrano izay hoentiny ray aman-dreny tonian'ny safifina ny sampana fifohazana ao amin'ny FFKM ny mpitandrina ranomenjanahary marsial dia anao ny laharakira faharoa ambienimpolo ao miara-mizotra 3:570 ao amin'ny firana FFKM sika tiako ny hiaraka aminao Jesô ny andiny sy voalohany sy ny faharoa ihany dia miara-mitsangana isika manandratra io hira io ataotsika manakoako fa efa vaky le vato araka ny resaka teo dia ataotsika manakoako io hira io tompoko andiny fahatelo sy fahaefatra andiny fahatelo sy fahaefatra miara-mizotra 2:5 firana FFKM 3:5. Atolotray telo mirahalahy amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny tsodrano